ampifaliana riavana no azontsika mizara mofona indray am'izao sabotsy masina zao fangina anepasany Jesosy Kristy. Misy mofonaina omeny antsika anio azontsika mandinika antenantsika amin'ny alalan'izany. Ho aminareo zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tombontsika. Amen. Sabotsy 20 manjinantsika ireo hevitra hoe velona ny tombo. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra izy. Andriamanitra niderako ny teniny, Jehovah niderako ny teniny. Andriamanitra nitrokiko ka tsy mba tahotra aho. Inona nataony olona amiko? Nivaha taminao Andriamanitra dia anaty fanampisaorana ho anao, fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanavaka ny tongotra ianao mba tsy ho solafaka. Andehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Amen. Oh
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpampionona ianao, mankalaza sy midera nome voninahitra narinao masina izahay. Tompo, mahatsiaro teny izay fa mpanota ko mandohariko eo anatsehanao, miaiky mifahadisoanay, mamindrafo amin'ny ary mamelahany erikay. Fanamaso no midira, manjaka ty anatinay, amin'ny fianonany teninao mitondra famonjena, ka anamafisy anay avozanay amin'ny finoananao, fa Andriamanitra velona ianao. Aminaran'i Jesosy Kristy tomponay no valaiza mivavaka izany. Amen. Ny finaina antsika amin'ny teny iteravana malala dia hitanao ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'ny Korintiana. Korintiana faharoa toko voalohany ny 9-7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Isaorany Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampinoana rehetra, sy mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba izanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampinonana izay ampinonan'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay, no haben'ny fampinonana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary ampahoriana izahay dia ho fampinonana sy famonjena anareo izany. Ary ampinonana izahay dia ho fampinonana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara amin'ny fanantenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny ombonanareo ny fahoriana, ny ombonanareo ny fampinonana koa. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay maty, kanefa velona mandrakizay. Ny ofinaina ho antsika an'io ka andrametsika teo, Korintiana faharoa toko voalohany 7-7. Taratasy faharoa soratan'i Paoly ho an'ny Kristianina tao Korinty, ho fisaorana ho fampinonana Andriamanitra azy. Dia hoy ny voalazany 5 hoe, fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay, no haben'ny fampinonanay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Inona ravana ny dikan'izany? Ny dikan'izany no ambara aminao. Ny mpino miatrika fotoan-tsarotra dia miombona amin'ny fijalian'i Kristy. Zany ravana. Ny mpino miatrika fotoan-tsarotra dia miombona amin'ny fijalian'i Kristy. Raisiny Paoly fifaliana ary isaoran'ny tompo ireo fahoriana samy hafa ny lalovana. Faniriana lalina ao amin'ny Paoly ny handray anjara amin'ny fijalian'i Jesosy. Arena ho azy ny mahafantatra na dia ny ampahany monja aza amin'izay ny ainan'i Jesosy. Izany fimbonana amin'ny fahorian'i Jesosy izany dia manampy ny mpino hiatrika amin'ny pahatoniny ireo zavatsarotra samihafa. Afaka mandresy ny fitaka ataon'ilay ratsy ny mpino, toy izay nandresen'i Jesosy tany an'efitra 70 andro 70 alina. Tsaroa ny mpino fa na dia ho aza ireo sedra maro samihafa dia tsy ampahafirina andalovan'i Jesosy akory izany. Miaritra fahoriantsika sady miombona fahoriana. Ny mpino miatrika fotoan-tsarotra dia izao, miolona ao amin'ny Kristy sady mampionona ny hafa. Ary raha ampinonana izahay dia ho fampinonana anareo izany. Ny fampinonana dia fampiarezana avy amin'ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ny alahelo sy ny ankiviana mandalo rehefa miatra amin'ny fahoriana, rehefa mahatsiaro ny tenin'ny tompo sy ireo tokony meny ary ny fandresena mezinezina azo mba amin'ny fampanantenana meny anefa isika dia izao, mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra ary afaka mipionona ny hafa ihany koa. Jesosy mpandresy ny momba antsika mandrakariva. Izany ny anton'izany ravana. Ka dia matoky azy, eny mahereza fa miaraka aminao Jesosy ao anatin'ny fotoan-tsarotra lalovanao.
amen. Mivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay milaza ny amin'ny mpino miatrika fotoan-tsarotra sy miombona amin'ny fijalian'i Kristy ka mionona amin'ny Kristy sady mampionona ny hafa koa. Mivavaka anao izay Tompo, ny amin'ny fotoana rahampitsazony miara-mivavaka ny amin'ireo vahoaka analika sy amin'ny fomavahana izany, atsirovana fa resinao ny fahafatesana mitsangana tamin'ny maty ianao, pasika ao anay izany. Tompo, manotenao anao izay ary manao vo izany koa ka miaraka aminao ny antom-piainana rehetra dia tao iny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, tao iny firenenay iasony nosonay fomba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo maresokola ihany koa ary aminjenao ireo mahatra sy sahirana sy tsonjovanao ireo ny ampigatsana. Tao iny ny asa sy ny fiazakazahanay, ny fianarana, fikasana tsara rehetra. Mivavakay dia tena aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafitra, ilay velona marak'izay ho anay tokoa satria efa nitsangana tamin'ny maty ary efa nampiandrinay koa ny vavaka manao hoe raha na eo izay ny an-danitra ao masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihonay an'io izy anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana riavana malala ny jodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokena avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.